Talata faharoapolo ny volana Jolay taona 2024. Mbola miandry sy miato antsika ampitiavana hatrany ilay Andriamanitra izay efa niantsika ho zanany tamin'ny batemo. Ka tokony hiezaka hanaton'asa isika fa tsy ho variana amin'ity fiainana mandalo ity. Ny sorona masina dia miainga mivantana fito amin'ny lasapeliny Radio Maria Madagasikara izay tarihan'ny Père Tsik Marcel. Koa manasanao naiza no toeran'andrenesanao ny onjam-peno Maria Madagasikara. Tiara fiombavaka aminay mandritra izao sorona masina maraina izao. Ho fanomboantsika izany ary dia miarahantsika mitsangana hanao ny hira fidirana handehaka hafaliana amin'ny firana vaovao 700. Sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Momba antsika mianakavy eny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra fa izany anisan'ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa mahay makasitraka an'Andriamanitra isika amin'ireo fahasoavana, eny fa na ny zavatra manjoa antsika na mety izay ho fitsapana aza dia efa mahazo azy izay fahasoavana izay irisika. Vavaka isika ho an'ny velona sy ny maty, vavaka ho an'ireo mpanao fanadinana, manakina amin'izy tompo ny fiomanana sy ny hahatotosa soamatsara, ny fanamasinana ireo diakra sy opretra, indrindra eto amin'ny diosesy eto Madagasikara ary eran'izao tontolo izao. Ary mivavaka lalandava ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra mba sy ho tapaka izay fiantsoan'Andriamanitra izay, fa tsy avelan'Andriamanitra ho kambodim-piandry ny vahoakany, na dia atao hoe anvelany aza mihay an-danja ny farisihan'ny tanora hamaly ny ason'Andriamanitra. Saorantsika eto amintsika fa maro izy ireo, maro ny manam-paniriana hatoron'Andriamanitra lalana izy ireo ho tantanany ary dia ho toto soamatsara amin'izay fanompoana azy izay na ho pretra na ho religiosy. Ndelo isika hifona amin'izy tompo mba ho mendrika sy ho lavorary ny fiderana, ny fisaorana, ny fiobina ary ny fifonantsika amin'izy iray. Miampangatena amin'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ary toa amintsika mianakavy fa nanotana tokoa tamin'ny hevitro sy tamin'ny tenitro sy tamin'ny nataoko ary tamin'ny adiny tsy vitako fahotako izany fahotako lehibe koa miaka masina Maria Virgina mandrakizay amin'ny anjery sy ny olo-masina rehetra ary toa amintsika mianakavy mba hivavaka ho any amin'ny tompon'Andriamanitsika. Hamindra fo amintsika ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ary hamelan'ny fahotantsika ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Tompo mamindra fo aminay. Kristy mamindra fo aminay. Tompo mamindra fo aminay. Aoka isika hivavaka. Heno hivavaka izay mpanomponao riray ary ampitomboy ao aminay ny fahasoavanao. Hoentan'ny fanantenana sy ny finoana ary ny fitiavana neny fonay haharetanay lalandava mitandrina ny didinao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao,
ao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany isaorenesitsika boky Exode 7:20. Ny zanak'Israelina dia tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Noho nainditry Moïse teo ambony ranomasina ny tanany, dia nohemorin'ny tompo ny ranomasina tamin'ny rivotra ny fofofo mafy avy any antsinanana nandritry ny alina, ka nataony tonga maina ny ranomasina fa nisaraka roa ny rano. Dia niditra teo afovoan'ny ranomasina efa tonga maina ny zanak'Israely, ary zarindrina ho azy ireo eo ankavanana sy eo ankavian'ny rano. Nanenjika azy ny Ejipsianina ka niditra nanaraka azy tao afovoan'ny ranomasina avokoa ny soavalin'ny Faraona mba amin'ny kalesy amampitainginy soavaliny. Ary tamin'ny fotoanany fiambenana maraina dia nitodika ny Ejipsianina ny tompo tao amin'ny andry afo aman-tsetroka. Dia nandatsaka fangorohorona tao amin'ny tobin'ny Ejipsianina, nataony nitsoaka tamin'ny kalesy ny kodiarana ka saika tsy afanandroso intsony. Ary hoy ny Ejipsianina tamin'izay, andeha ndositra eo anoloan'ny Israely isika, fa ny tompo no miady ho azy mamely ny Ejipsianina. Ary hoy ny tompo tamin'i Moïse, ahenjero ambony ranomasina ny tananao hikatonany ranomasina amin'ny Ejipsianina sy ny kalesy amampitaingy soavaliny. Dia nahenjitry ny Moïse teo ambony ranomasina ny tanany, ka vao nangirana ny andro dia nody tamin'ny toerana andavanandro ny ranomasina. Nandositra ny Ejipsianina ka tojo azy, ka dia navarin'ny tompo tao anaty ranomasina ny Ejipsianina. Noho nikatona ny rano dia nanavitra ny kalesy amampitaingy soavaly mba mitafika Faraona rehetra izay niditra ny ranomasina nanaraka ny zanak'Israely. Tsy nisy afa-nandositra na dia singa ny iray aza. Ny zanak'Israely anefa nandia tany maina teo afovoan'ny ranomasina, fa zarindrina ho azy ireo ny rano eo ankavanany sy eo ankaviany. Koa novonjen'ny tompo afaka tamin'ny tanan'ny Ejipsianina i Israely tamin'izany andro izany. Ary Israely nahita ny tafin'ny Ejipsianina teny amoron-drano, fatin'ny Ejipsianina teny amoron-dranomasina. Hitan'ny Israely ny tanana maherin'ny tompo, nasehony tamin'ny namelezan'ny Ejipsianina ka natahotra ny tompo ny vahoaka, ary nin'ny tompo sy i Moïse mpanompony. Tamin'izay Moïse sy ny zanak'Israely nanao izao hira izao tamin'ny tompo. Hoy izy, ihira ho an'ny tompo aho, fa efa naneho ny voninahiny izy. Nariany any an-dranomasina ny soavaly amampitaingina azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Hoentsika miaina sy mandinika izany vaky teny masina voandrenesitsika izany. Dia atao tonom-bavaka amintsika ny Salamy 5:10, ka ny fivirena iarahantsika manao, hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Noho ny fofonahin'ny vavoronao, ny agnona navosa ny rano, ny asavovona ny onjan-drano, raikitra nandry tao anaty masin-dranomasina ny alin-drano. Hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Hoy ny fahavalo, hanenjika ka hahitratra dia sarababo aho, ho afadiana aho amin'ny valifantoko, ho tsoahako ny sabatra dia aringan'ny tanako ireny. Hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Kanjo vao nitsofin'ny fofonainao, dia safotry ny rano izy, ka niletika toy ny firaka anaty ranomasimbe. Naninditra ny tananao havanana ianao, dia niletika any ireny tany. Hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Hitondra sy amponina azy ianao eo amin'ny tendrombohitry ny lovanao, dia eo amin'ilay toerana nataonao finenana ry tompo, eo amin'ny fitoerana masina namboarin'ny tananao ry tompo. Hihira ho an'ny tompo isika fa efa naneho ny voninahiny izy. Hallelujah.
dia hitazona ny teniko izy ka ho tiany raiko ary hakao aminy izahay ka honao aminy. Sika mianakavy eny Tompo Evanjely masina nosoratany Masindahy Matio ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Indray andro raha mbola niteny tamin'ny vahoaka i Jesoa dia indreo ny reniny sy ny rahalahiny mijanona teo alatrano nitady hiteny aminy. Ka nisy olona anankiray nilaza tamin'i Jesoa hoe, indreo ny reninao sy ny rahalahinao ao alatrano mitady anao. Fa izao no navalin'i Jesoa an'ilay nilaza taminy. Iza moa no reniko ary zovo ny rahalahiko? Dia nanisitra ny tanany nanondro ny mpianany izy Jesoa ka nanao hoe, ireo no reniko sy rahalahiko, fa na zovo hanao ny sitrapona rahiko izay any an-danitra dia rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Tena anao ry Kristy. Hatramin'ny namakisika ny boky Genezy, hatramin'ny tantaran'i Abrahama, ny tantaran'ireo patriarka, ny tantaran'i Josefa, ny nitombony zanak'Israely tany Ezipta, dia mitohy indray amin'ny Eksôdy ny nanafahan'Andriamanitra ny vahoakany. Ireo vahoaka ireo nafahan'Andriamanitra tany Ezipta satria hoe hitan'Andriamanitra ny fahoriany, hitany ny tebitebiny, hitany ny fizaliany, ka nitaraina tamin'Andriamanitra ny vahoaka. Niantsoan'i Moizy Andriamanitra teo amin'ny kirihitr'ala mirehitra nefa tsy may, nanambara ny anarany hoe, izao lay Andriamanitra efa nanao zavatra be dia be tany aloha, mbola hanao ankehitriny ary mbola hanao zavatra ngeza be koa aminy ho avy. Izay no dikany hoe Yahweh. Ataontsika moa Yahvé, izay no dikany anaran'Andriamanitra hoe iza ny anaranao. Misy dikateny somary petatoko moa manao hoe zavo lay misy. Dikateny septante io teny Grika. Dia ny azy ny être ny azy no ilazany zavatra ny Grika amin'ny filozofia, ny être. Dia mifanohitra amin'izay non être. Fa tsy mba ohatran'izay milaza, ohatran'ny hoe izany zavatra statika io ny toetrany dia ohatran'izao. Fa ny Hebreo ny fomba fisainany Andriamanitra izany mihesika izany, manao zavatra izany, dinamika. Dia izay ny agnaran'Andriamanitra izany tsy mba milaza sahala hoe antsika izao mahita hoe ny zavatra toriana io ataontsika eo fandriana satria eo ny mandry. Izay fomba famaritana Grika izay satria andriana eo dia atao ho fandriana. Dia izay ny Grika rehefa manome anaran'Andriamanitra izao lay misy. Fa ny Hebreo kosa ny azy dia izay milaza dinamika hoe mihesika sy manao zavatra Andriamanitra miasa. Iza ny anaranao izy misy rehefa hanafaka ny voaka dia hoe izaho ilay efa nanao zavatra tany aloha ary mahavita aho rehefa manao ankehitriny ary tena manao ary mbola hanao zavatra goavana amin'ny ho avy. Dia io no anaran'Andriamanitra. Ka izay no nahatonga andry Moizy zany resy lahatra ka dia nitaona ny vahoaka hiala tany Ezipta. Nisy any moa zany ny olan'olana sy navelan'ny Faraona satria main d'œuvre be ny vitan'ireo vahoaka ireo dia rivotsitra izy dia sisy hanompo sy asa fa kosa kapohan'Andriamanitra tamin'ireo fermaro folo farafahakeliny dia hoe mandehana anareo fa mampahita lozan'ny taninay. Dia nisy ny paka lalana iray namohan'Andriamanitra azy izay rehetra tetenana ny ranjanak'ondry ny tolambaravarana dia tsy hidirany an'izay ny fandrikanana. Ny Egyptianina sy nahalala an'izay mba consigne sy torohevitra izay dia ripaka zareo dia lasa moa. Ity voalaza androany ity fitanan'ny ranomasina mena tadidin'ny Israely mandrakizay io ary eo no mifototra ny tantarany. Io nanafahan'Andriamanitra azy tany io. Nalan'Andriamanitra tamin'ny tany fanandevozana mba ho afaka manompo azy any amin'ny tanina mpanantenana. Mazava dia mazava ny vaky teny teo dia tsy ho voasako sy ny tantara. Fa ny zava-dehibe dia miverimberina izany amin'ny salamon'ireo zody amin'ny fivavahany io fitantarana ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra nanavitana azy tamin'ny paka io. Dia nanao tononkira zareo saotra an'Andriamanitra. Ary isika kristiana ihany koa rehefa avy miala amin'ny fahotana ka mitany ranomasiny batemy sy ny fiazahana amin'ny fiainam-baovao fiainana maha-kristiana, tandidina mako ny fitana ranomasina mena ity fa milaza amin'ny fiainantsika miala amin'ny fahotana andevozin'ny demony fa findran'Andriamanitra amin'ny fiainam-baovao dia izay mandreso izy ny apokalipsa dia hirany Moizy hoe
lasa mpandresy ka isika ihany koa zany dia amin'ny fiainasika andavanandro isika no mitany ranomasina mena miala any Egypte ny fahotana sy ny fanandevosan'ny demony manaiky io taritiny Moizy dia ny Moizytsika dia i Kristy dia tafita isika. Anisan'ny mba raisitsika kely ary amin'ity vakiteny voalohany ity tafarany io zava-mahagaga ny fitanany ranomasina mena hoe avitra ny vaok'Israely fa ny Ezipsianina fahavalo kosa rendrika tao i Faraona mitaingy sovalony sy ny sisa miaramila dia ozy ny namaraparana azy tao hoe nino ny tompo sy Moizy mpanompo ny any vahoaka. Nino any Moizy, nino an'Andriamanitra, nino ny tompo sy Moizy mpanompo ny vahoaka. Andriamanitra mako matetika zany tsy dia tonga dia hoe Andriamanitra avy any tonga dia izy no mikapoka na manavitra fa mampiasa olona mandrakariva. Zay reo amin'ny Baiboly zay no mahatonga ny fiantsoan'Andriamanitra be dia be io satria tian'Andriamanitra mandrakariva miasa amina olona izay fidiny sy irahiny hanavitra ny vahoakany. Dia nino any asa nataon'Andriamanitra ny olona izay asa nitanterahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Moizy mpanompony. Zava-dehibe io sy hoe nino an'Andriamanitra fotsiny fa ireo mpitarika, ireo olona petrak'Andriamanitra hitarika eo ino ny vahoaka. Amporisihana antsika kristiana satria be dia be ny olona zao dia hoe nay tonga dia mivavaka amin'ny vatana amin'Andriamanitra, amin'Andriamanitra no mangataka soa, amin'Andriamanitra no misaotra, amin'Andriamanitra no mifona ny fahotana. Ino no azonao atoko fa voavela ny fahotanao fa amin'ny alalan'ny pretra isika mikofesy dia henontsika misy ny teny famelan-keloka dia hoe avy amin'Andriamanitra izay. Katolika mahalala tsara fa amin'ny alalan'ireo olona irahin'Andriamanitra indrindra ny miampita ny fahasoavana. Ary na ny fahasoavana tao amin'ny hazo fijaliana lazay ny katesizm'ny fiangonana katolika dia hoe marina fa totosan'i Kristy tao ny famonjena fa io famonjena io raha tsy zaraina sy raisina tena ho an'ny tsirairay vokatry ny finoany dia tsy hoe avy hatrany dia mandaitra aminao na hidery ianao hoe dia misaotra anao Jesosy fasika ao anay no hisolo vonanay tao amin'ny hazo fijaliana. Mandray azy amin'ny fonao manokana ve ianao amin'ny alalan'ireo sakramenta samihafa. Azy sakramenta zay tsy fotsiny hoe alasa ho atany Andriamanitra ny sakramenta fa amin'ny alalan'ny olona sahala hoe Moizy mpanompony. Ka sady mino any Moizy mpanompony no mino any tompo. Any amin'ny boky faharoan'ny tantara dia voalaza any izay hoe raha te ho lava andro iainana ianao, te hambinina ianao dia minoa ny tompo sy ireo mpisorony ary ireo mpaminaniny. Tsy misaraka zany zay. Minoa, tiava ny mpanompony sy ireo mpaminaniny, sisa rahana ny fitiavana ny tompo zay. Isaorana zay efa tia mopera. Efa tian'ireo ataoko izay hoe mpiasa an'Andriamanitra na ny pastoranareo ninninona zany fa izay tsy misaraka hoe sady tia ny tompo no manaza ny mpisorony sy ny mpaminany sy ny sisa satria izay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Amarana anazy ary amin'ity evanjely ity ty teny Jesosy ty inona ny dikany. Iza moa ny renitra azovy ny rahalahyko dia nanondro izy hoe ireo no raita-po amiko, ireo ny fianakaviako fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ny fianakavian'i Jesosy. Le eo Jesosy tsy manafoana hoe tsareniko koa anao raha Maria, reto kozainiko sy kozinako reto tsisy irarahiko anareo. Tsisy an'izany. Rehetragnareo metretrona rehefa mopera dia baibaina igny mahazo rivo ny agny mady sy ny agny miria tapika ry mamanay sia. Fa havana aby kosa izay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Io zany tenen'i Jesosy. Fa ny zavatra tena mahaliana dia hoe inona le hoe sitrapon'Andriamanitra. Io zany, izay rehetra manao sitrapon'Andriamanitra raha hita-po amin'i Jesosy zany hoe ny tiana tere izay ny tena zanak'Andriamanitra. Satria Jesosy zanak'Andriamanitra. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Aza raisina amin'ny fomba fiveritsika hoana sika rehefa manana zaza maniry dia hoe ataovy rehefa izay sitraponareo. Tamontsika ohatr'izay maka fahazontsika ny hoe sitrapo dia mandeso ny dika. Direct dia bay sitrapo. Marina sa diso izay? Izay ny andraisantsika ny hoe sitrapo. Fa ny atao hoe sitrapo dia hoe sitraky ny fo. Tena mahafaly ny fo, akatoavy ny fo men'Andriamanitra bravo ianao satria tiany ilay zavatra ataonao. Fa tsy le hoe dia tatazinay moa izay sitraponao atany fa dia tora-bato ahatany ambony. Izay raha resitsika hoe sitrapo, izao hoe sitrapon'Andriamanitra diso izay. Tsy izay. Satria tsy resaka sitrapo ohatra ny fiverentsika izay le hoe manao sitrapon'Andriamanitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hamasina antsika. Ny fidy antsika tao amin'ny Kristy taloha narinana izao tontolo izao Andriamanitra mba ho masina sisy manaseny eo anatrehany isika, izay ny sitrapony. Bonne volonté. Sitrapon'Andriamanitra hoe izay ny zavatra mahafaly an'Andriamanitra hoe rehefa masina isika faly Andriamanitra. Rehefa tsy manasiny isika tsy fananasika sy ny fitandremana ny didiny, fanazantsika ny olombelona miara-miaina amintsika, fanazana ny zavaboary, andromoka, dradraka sy ny hazo maniry ireo. Rehetra manko isika dia mety Andriamanitra sy ny olombelona ihany zavaboary koa. Izay mahafaly an'Andriamanitra izay. Dia reto visivisy masinda Paoly miteny fanevany any Sandrata.
ny anamasina ny tenasika no sitrapon'Andriamanitra, ny anamasina ny tenasika. Ny atao hoe fahamasinana zany sy hoe milamindamina ny akanjo dia ny chapelenao ngeda dia ngeda dia ngeda, lakroa vavety dia vavety. Tsy izay ny fahamasinana, fa fiezahana hanana ny toetran'Andriamanitra. Sy hanana azo manontolo fa mpamezaka tsikelikely. Ohatra ianao olona tezidava taloha, misy zavatra tokoa mahasosotra fa mba mandefitra anao afaka pitso sy ny namany. Misy olona miavonavona aminao ianao manao dingana hiavana aminy. Izany ny atao hoe masina zany satria maka ny toetran'Andriamanitra, mba mamindra fo, mba miatra, mba mijery ny fahorian'ny namana, mba micomprendre, mba mitretrera fa ilazany olona problème fa sy hoe ampianao sara zay. Fa toetran'Andriamanitra zany bezahana toetra sika tsikelikely ary na dia mba raika fotsiny aza mba nagnanao dia mifameno tovy makaraiky amin'ny toetran'Andriamanitra ohatra be fitiavana. Raha lahiko ato miezaka mba misy toetran'Andriamanitra anankiray koa mba hiainana, makany isika rehetra mitambatra afaka magnova an'izao tontolo izao. Zay sitrapon'Andriamanitra masina sika zay. Fa rehefa sika mivavaka mameno fiangonana, lohalika efa sola misy amin'ny fanaovana adoration nefa ny fo rasy dia rasy. Sa mahay fampitondra ny fiarahamonina herim-po verimaina fanahin-demony zay. Dia izay zany sitrapon'Andriamanitra ary farany mba resako amin'ny sitrapon'Andriamanitra moa dia ny hoe roa. Jesosy miteny hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia mba sy amelako izy very na dia iray aza amin'ny olona rehetra. Misy olona dia rehefa hoy ny anona mba niditra am-piangonana indray mba nivavaka olona dia tena mpanao rasy amin'ny fiarahamonina sy nivavaka dia inona ngary mba nataony tam-piangonana ny any, miasara vela sy mba hanaro sarongana iny rasy ataony, mifalia fa ny sy ahavery ny olona rehetra aza ny sitrapon'Andriamanitra. Teneniko amin'ny district agny hoe anareo komity tena nandana maka amin'ireo olona samiditra am-piangonana raha igny malaza sy tamanao voka raha igny mihitsy no atogno any. Ny amin'ny pastoral manko misy an'izay hoe misy ny atao hoe pastoral d'encadrement dia sika mianakavy efa masina ato ro fampikolokolo fa sa zay ny Jesosy mandehana amin'ny ondro very. Zay ny atao hoe annonce ad extra asan'ny diacre zay any amin'ny spino mihitsy no adiditsika efa pino zany manampy azy. Zay sitrapon'Andriamanitra mba sy hisy very na dia iray aza. Dia ny farany teneniko tamin'ny teny fanokafana teo izy hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapony. Na dia ho fahoriana miatra aminao io isaoran'Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra zay miova ho azy ny fandraisanao ny zavatra. Problème dia misy samy manana ny azy fa ny degré no samy mitovy fa kosa rehefa isaoranao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra hiainanao na ny mahafinaritra na ny problème na ny rasy ataon'olona anao isaoran'Andriamanitra. Izay ny sitrapon'Andriamanitra zay. Isaorantsika Andriamanitra ray fa izany sitrapony ao amin'ny Kristy. Ka hahay makasitraka ne isika hahay isaotra ary izay moa no tenensika foana amin'ny sorona masina hoe dia izao sorona fisaorana izao fa zazaniny eto amin'ity hôtely sy chapelle anao fiangonana le hoe misaotra an'Andriamanitra na tenenina fotsiny fa io zavatra andavanandro io. Na ny olona mifanena aminao isan'andro hoe misaotra anao Andriamanitra fa mety tsy kisendrasendra noho ny fahakalalako tamin'iny olona iny fa misy sitrapona. Hitanao sy zavatra sika fa misy sitrapona ka isaorana zavatra rehetra. Rehefa mahay misaotra sy makasitraka isika ho men'Andriamanitra ho azy ny sisa ho fanampony. Amin'izay isika vao tena zanak'Andriamanitra raha hitapo amin'i Jesosy reniny, rainy, anadahiny sy rahalahiny. Amen. Mba raha isorery ray firana vaovao 1977 zany ny hira ataontsika mandritra ny fanolorana. Vai afangaro intelo iraisana Andriamanitra Jesosy rehetra zanakao tomponay. Vavaka isika mianakavy mba hakasitran'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ity sorona tolotra sy atolotra reo ity.
Andriamanitra sorona tokana tonga lafatra ny nandavorarianao ireo sorona isan-karazany tamin'ny lalàna fahiny, ko raiso ny tolotra ataonay mpanomponao, ary amasino sofrany toy ny fanatitra bela mba havonjy ny be sy ny maro izay atolotry ny tsirairay hanazanana ho avo indrindra amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika mianakavy eneny Tompo. Asandrato ary ny fo. Izao reraka asitrao ny Tompo Andriamantsika. Mendrika sirariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotra anao lalandavatra aizatraiza ary Tompo Ray Masina Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Fa ao aminy no sitraka ao hivondrona ny zavatra rehetra ary avy amin'ny fiainan'ny lavorary no ampandraisanao anjara nay rehetra, satria na dia tao amin'ny fomba n'Andriamanitra azy izy dia netry tena ho sinotsinona ary ny rana foiny halasaka tao amin'ny hazo fizaliana no nitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao, ka voasandratra ambonin'ny zavatra rehetra izy ary tonga aloha ranony famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra miaino ny feony. Izany ny arahanay amin'ny anjely sy ny arkanjely, ny fiketrahana sy ny fiandrianana ary ny tafiky ny lanitra tontolo, mira sy makalaza ny voninahitra ao amin'ilay ansa vetesinay lalandava manao hoe. Fisaorana voalohany kanona romanina. Ianao ary ray tsara fo indrindra amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao tomponay no hitalahonay iangavinay an-tanandroa mba hanaiky handray sy hisodrano ireto fanomezana sy fanatitra sorona masina sy misy paintina ireto. Ny anloranay azy indrindra dia ho an'ny eglizinao masina katolika mba hampandrio fahalemana izy arovy apraiso ary tantano hatraizatraiza eto an-tany. Izahay manolotra izany dia miaraka amin'ny rainay ny Papa François mpanomponao sy amin'ny avekanay Monseigneur Fidelis mba amin'izay rehetra miandraikitra amin'ny finoana katolika nolovana tamin'ny apôstôly. Tsarovy ry Tompo ireo mpanomponao izay anoloranay izao vavaka izao, ireo mpanala fanadinana, ireo rehetra marary sy mila fahasoavana na ho an'ny tenany manokana na ho an'ny tokantranony sy ny antony samihafa. Tsarovy miaraka amin'izy ireo reto manatrika eto, fantatrao ny finoany, fantatrao ny firaketam-pony aminao. Ho azo no anoloranay ty sorom-piderana ty ary izy koa no manolotra azy aminao ho an'ny tena sy ny ankonany, fanavotana ny fanahiny, hanovozany ny famonjena sy ny fitahiana izay antenainy. Ianao no tolorany ny saotra taony Andriamanitra tena Andriamanitra velona sy mandrakizay. Etan'ny firaisana ampanahy izay ka velom-panajana mahasiaro indrindra ny Maria be voninahitra Virziny mandrakizay, reniny Jesu Kristy Tompo Andriamanitray. Ary koa masindrano sefa vadiny Marie Virgine mba amin'ireo apôstôly sy martirinao masina, ry Pierre sy Paul sy André, Jacoba, Joany, Thomas, Jacoba, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simona, Stade, Lincle, Clément, Xiste, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean-Paul, Lacombe, Masdamien. Ireo olo-masina tsarovana androany ary ny olo-masinao rehetra noho ny soa vitany, noho ny vavaka ataony, dia mba ho sitraka ao aneny hitahy anay hazona hery sy vonjy amin'ny zavatra rehetra. Indroary ty fanatitra tolotray mpanomponao miaraka amin'ny fianakavianao manontolo, mianta aminao izay ry Tompo, mba raiso amin'ny fotony izao aorenao amin'ny fiadananao ny andronay rehetra, afaho tsy voaheloka mandrakizay izahay ary ataovy anisan'ny andinondrinao miaraka amin'ny olom-pinidinao. Mianta aminao izahay Andriamanitra mba sofrany ty fanatitra ty, raiso ka toavy tanteraka ataovy lavorary sy mendrika anao ary ho anay kosa ho zary vatana sy rany Jesu Kristy zanakao malalanao tomponay. Fa ny andro ny alohan'ny zalinina ndray mofo teo an-tanany masina sy mendrika ho azainy izy, ny andrandrany lanitra any aminao ray ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, nisaotranao ka nisodrano ny mofo, ny zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe: samia mandray sy mihinana amin'ny ity anareo, fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa noho ny avy ny sakafo, nandray ilay kalisy teo an-tanany masina sy mendrika ho azainy izy, nisaotranao indray ka nisodrano sy nanome azy ny mpianany nanao hoe:
samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fakalisy misy ny rako ity raha io rena ny fanekempihavanana vaovao sady mandrakizay halatsaka ho anareo sy ho any be sy ny maro famelana ny fohotana ataovy izao ho fahatsiarovanahy. Zany riray tsaroanay mpanompono ambany vahoaka anao masina i Kristy zanakao tomponay na izy nizalika nazonay asambarana na izy nisangako velona na izy niakatra amboninahitra any an-danitra ka tolotra ianao tompo avy indrindra ty sorona madio ity sorona masina sorona tsy misy tsiny nofatenana tamin'ireo tolotra sy fanomezanao nofo masina antoky ny fiainana sy manam-pahataperana ka lisy antoky ny famonjena mandrakizay ty sorona tolotra ity ane mba endrika miatra sitony atodika hijery azy hositraka ane ny handray azy sahala aminanekenao andray ny fanatitra bela olo marina mpanomponao sy ny sorona nataony Abrahama razambenay ary nitolotry Melkisedeka mpisorombenao fanatitra masina sorona sy misy tsiny mitalao an-tanandroa aminao zay Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra mba say voetony tanany anjelinao masina ity sorona ity any amin'ny hotelinao feno voninahitra any eo anatrehanao Andriamanitra avy indrindra amin'izay zay rehetra miombona anjara amin'ity hotely ity ka andray ny vatana sy ny rahamasiny zanakao dia mba samy hoenitra ireo sodrano sy fahasoavana avy any an-danitra. Tsarovy koa riray ro mpanomponao izay ny aloha lalana anay voisy fitomboky ny finoana ka tafandrimandry amin'ny mpiadanana omeo azy zay rehetra miala sasatra ao amin'ny Kristy riray ny toerana misy ny fahasambarana sy ny fahazavana ary ny fiadanana araka izao vavaka ataonay izao ary zay mpanota mpanomponao koa izay manantena ny famindraponao lehibe hositraka ao ane ny hombonanay anjara sika mbananay amin'ireo apôstôly sy martirinao masina ry Joany, Etienne, Mathias, Barnabe, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucia, Agnès, Cécile, Anastasie, Jacques Berthieu, Lucien Boutfasoa ary ny olo masinao rehetra mangataka aminao izahay mba raisy ho anisan'izy ireo sy noho soa vitanay fa noho nindra fonao sy talany amin'ny alalan'i Kristy tomponay fa izy iray no harinao reto zava-soa ireto hanamasinanao azy hanomezanao ainazy ary tsofanao rano azy lalandava mba hanoloranao azy anay amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra dia anao avokoa ao amin'ny fanahy masina ny aza mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Efa noraisitsika ny fanahy nananganan'Andriamanitra sika ho zanany. Io fanahy iray nampisotroana sika rehetra io no ahafahantsika toy ny mpiray-tam-po miantso ny ray ombonana manao hoe rainay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay anio anay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay asa avelanao azy ny fotoaman-dratsy fa manafahanay amin'ny ratsy. Eny manafahanay amin'ny ratsy rehetra ry iray ary mba fenoy ny fiadananao ny andro iainanay engany eo mba nindra fonao izahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fohotana no ilamina so azy tebiteby na toenina na toenina eto ampiandrasana ny asambarana anam-panatenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy tompo ianao nilaza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo aza ny fahotanay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao ka ho sitraka ao ane ny ampiadana azy sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Omba tsika mianakavy mandrakariva ny eny fiadana ny tompo. Dia
Andriamanitra izay vao antsony zanak'ondry amin'ny fanasany ity Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra izy no manala ny fahotan'izao tontolo izao. Tompo sy mendrika idiranao ato amiko aho, fa manona tena ihany teo sitrana amin'ny fanahy. Ny vatana mandrany Kristiany tahantsika ho velona mandrakizay. Amen. Valaka kominio am-panahy, eo an-tongotra ao ry Jesoa aho, no iondreo ka norako anao ny fibebahany foko malenina, izay simba ny sifisina manolona ny sinao masiny. Misaoka anao amin'ny sakramenta masiny fitiavanao ny tenao, izay maniry te handray anao, ao amin'ny fitoerana mahantra omeny foko anao. Eo am-piandrasana ny asambarany kominio ara-sakramenta, dia te hanana anao amin'ny fanahiko aho, tongava ato amiko ry Jesoa, ho amin'ny fahavelomana so amin'ny fahafatesana. Ny fitiavanao anie, andretra ny haiko manontolo, ho amin'ny fahavelomana so amin'ny fahafatesana. Mino anao aho, manantena anao aho, ary tianao aho, ho tanteraka tokoa ane izany. Amen. Raha te ho sambatra, firana vaovao 2020, izany ny hira ataontsika mandritra amin'ny fandraisana ny vatan'i Jesosy. Ry vatan Jesua, ry rano Jesua, ry rano nivoaka tamin'ny voan Jesua, ry fijalian Jesua, ry Jesua tsara fo, afenao anaty ny ferinao aho, aza vela isaraka aminao aho, ary ovy amin'ny asopara ny fahavalo aho, anjoy amin'ny andro afatesako aho, ary saiko makany aminao aho, miaraka ankalazanao amin'ny olo-masina mandrakizay. Amen. Indro mijoro eo ambaravarana ka mandondona hoy ny tompo, ary raha misy miaino ny feoko sy mamoa varavaranahy dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misy sakafo aminy ary izy hiaraka amiko. Aoka isika hivavaka. Mitalao an-tanandroa aminao izahay ray, mba ho fitahina izay vaokanao vao ny fahananao ny sakafo avy any an-danitra, ka mba raiso hiala mitoetranay fahiny ary ento hakeo amin'ny fiainam-baovao amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Misaotratsika niaraka ny ombom-bavaka na tato amin'ny lasapelle na tany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy izay. Amin'ny 12 Jolay dia fetin'ny masombavy Marie Madeleine. Ny amin'ny boky sika mbola sy voahova dia fahatsiarovana ny ao fa nisy fanisinana nataony Vomiera mandraikitra ny fanimpom-pivavahana sy ny fisipika momba ny sakramenta avy any Roma efa 3 taona zay dia hoe sy fahatsiarovana intsony amin'izao andron'ny Papa François zao masombavy Madeleine na dia zay no misoratra ato fa ataosika fankalazana manetriketrika ohatran'ny fetin'ny apôstôly ka rehefa manomana liturgia zany ianareo dia misy voninahitra zay
dia misy zahomeno fa fety zany ny fetin'ny Masombavy Maria Madeleine. Inona ny antony? Satria i Masombavy Maria Madeleine sy ny Papa François dia mitovy laharana amin'ny apôstôly, ary ny apôstôly aza tsy nahalala hoe nitsangana i Kristy, fa i Madeleine no apôstôlin'ny apôstôly, dia avy amin'ny Maria Madeleine napita tamin'ny apôstôly hoe velona ny tompo, izay vao tafita amintsika zao ka raha rozy izy raha sandratra ho fety fa tsy fahatsiarovana ny fetin'ny Masombavy Maria Madeleine. Ka ny tena fa hanamarika izay sika ato amin'ny Radio Maria. Misy fivoasana an'izay moa efa artikla nataoko efa elo ao amin'ny page gazety Akony Diosesy Ambositra ao amin'ny Facebook dia azona jerevana, indrindra ny mpanao tantaran'ny olo-masina ampidirina amin'ny mbatantara io fanavaozana avy amin'ny dikasteran'ny liturgia agny Roma io. Mirary soasika ho vita soan'ny andro. Omba sika mianakavy eny ny tompo rosaka sy toetra amintsika ary handaitra ao amintsika eny ny sodranon'Andriamanitra mefany zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, tantana ny diasika ane i Kristy.